Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Nisy lehilahy iray tena nalaza fa hendry tokoa. Ny nandanin'ny andro ny mantsy dia ny famakiana ny tenin'Andriamanitra na ny Baiboly. Lehilahy nafinaritra tokoa izy. Tsy mbola nisy nandre izany lehilahy izany mifosa olona. Tsy mbola nampely Lazaratsy olona mihitsy izy. Tsy mbola reny nanesy ireo namany ary tsy mbola reny teny zavatra hita fa tsy mahasoa. Ny ankamaroan'ny olona dia tia azy avokoa noho ny teny feno atsara-panahy fampaherezana notononony sy noho ny tsika sehony isaky ny mifanenamany ary vonina trany izy hanampy ny hafa. Indray andro dia nisy mpifanolo-bodirindrina namangy azy. Mba fantatrao moa ny zavatra nolazain'ny olona tamiko momba ilay namanao ray iny, hoy ity mpifanolo-bodirindrina taminy tamin'ity lehilahy endry ity. Andraso kely aloha ho ilay lehilahy nanapaka ny tenin'ity mpamangy azy. Hitako tokoa fa maika ny ilaza amiko izany ianao, fa zao aloha alohan'ny tenenanao amiko an'ilay zavatra tianao lazaina amiko dia misy fitsapana kely mba tiako ampanovina anao, izay antsoina hoe ny fandalovan'ireo 9 ho ilay mpamangy somary gaga. Izay indrindra ora lehilahy, ka zao alohan'ny ilazanao zavatra amiko momba n'ilay namako dia tsara raha sivanina aloha ireo zavatra izay holazainao amiko momba azy, ka ampandalovintsika amin'ny 9 ny zavatra tianao ambara, ary izay sisa tavela no ambaranao amiko avy eo. Eny ary hoy ity mpamangy sady hita fa gaga sy talanjona ihany. Ny 7 voalohany ho ilay lehilahy endry dia izao: 7 fahamarinana. Tena azonao antoka ve fa namarinanao ilay zavatra tianao lazaina amiko? Tsy aloha ho ilay mpamangy azy. Ny tena marina mantsy dia voavy ny tantaraina tamiko mihitsy ilay vaovao dia eny ary ho indray ilay lehilahy endry. Tsy azonao antoka izany hoe marina ilay izy? Tsy nitazona izany ilay 7 fahamarinana ny zavatra tianao ambara. Andao indray ary andramana ilay 7 faharoa dia ny 7 fahatsarana izany. Moa ve ilay zavatra tianao ambara amiko momba n'ilay namako mba zavatra tsara momba azy? Tsy mifanohitra amin'izany mihitsy ariko ho ilay mpamangy. Ho ilay lehilahy endry namaly. Raha azoko tsara izany dia zavatra ratsy momba n'ilay namako ny saika ambaranao tamiko kanefa tsy azonao antoka akory ny fahamarinany. Tsy haiko raha afaka iainao anao raha izany, kanefa mbola manana 7 ray dia ny 7 ny zavatra mahasoa. Raha toa ary ka holazainao amiko ilay zavatra momba n'ilay namako, moa ve mahasoa sy mitondra zavatra tsara ho amin'ny fandrenesako izany? Tsy eny tsy azoko antoka ho indray ilay mpamangy. Eny ary raha sady tsy marina no tsy tsara ary tsy mahasoa ny zavatra tianao ambara dia aleo tsy lazaina amiko izany. Tsy miray hevitra amiko ve ianao ho ilay lehilahy manam-pahendrena? Tadidio fa ny teny dia mankarary ary tsy tokony hamparitaka eny rehetra eny izany teny mankarary izany. Ny teny izay tsy marina, ny teny tsy tsara ary tsy mahasoa dia tsy natao ho tenenina. Koa isaky ny misy zavatra tianao lazaina na misy olona mitantara aminao dia aza adino ilay 7 ny marina, tsara, mahasoa. Anampy anao tsy hanota sy tsy hampanota ny hafa izany. Izao tokoa no afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny Salamo 130 ny 9:20 manao hoe: aoka angina ny molotra mandainga izay miteny sahasaha nohitra ny marina amin'ny avinavina sy ny fanamavona. Amen. Ny Baiboly hanisan'andro no fonaina rasoao am-po fahazama
balsama fiderana. Amorony fo madio andriamanitro avaozyorina marina ny finoko amorony fo fianao rerireno fantatro afaka nadio ny ao anatiko amorony fo madio ao andriamanitro avaozyorina marina ny fanaiko amorony fo fianao rerireno fantatro afaka navao ny ao anatiko diovy ao afapaota sasao angatsakatsaka meloka miny lalana fa sasao miranao latsaka amorony fo madio andriamanitro tsy ampitsofanio tompo diovy ao afapaota sasao angatsakatsake meloka miny lalana fa sasao miranao latsake amorony fo madio andriamanitro tsy ampitsofanio tompo tsy ampitsofanio tompo zay lay onjany fanantenana atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra. faly manolotra ny arahaba ho anao manaraka ny fandaharana eto amin'ny feon'ny fanantenana araka ilay feonkira famantarana ny renesinao teo dia tonga eo amin'ny fandaharana tsara ho fantatra isika manasanao ary angila tsofina sy ankafifa mahasoanao izany. aleo andrasako atsavela anatsy ianao ry mira fa reraka be miandry anao eto anoloana ny reto boky be deaibe reto ka sady tsy hitako izay ho vakiana ndray rymbelo boky tsara betsaka ireo ve dia tsy mahita vakiana ianao na ray azy zay mihitsy mahavoanao ka mamaky nefa rehefa aveo be fanontaniana ka tsy misy mety amiko kosa ireo bokinao ireo ka boky sakafo sy boky ninona koa zao izy zany jereo ny bokinao fa aleo andeha mbelo andraso jerenao anety ne mira koranga jereo aloha jereo fa tena mahasoa marina voalaza ato anatiny jereo fa nany foniny ary ve tsy hitanao hoe mahaliny ao jereo
ary tomba hafa kely tokoa ty boky ty zany. Izay eneo ahy. Ahoana no ahafahana mahazo an'ity boky ty ry Mira? Zany ka tena boky. Mino aho fa tena halinanao ny hafantatra hoe inona re zany boky novakian'Imbelo sy Mira izany? Tsy ampiandrelanao zahay fa andao rahantsika vetrany resaka amin'ny fanaovana namana relahy tamin'ny taleny Ivo Nitoerana, fampelezam-boky Adventista, Soamanandrariny, Antananarivo. Miarabanao piaino dia faly miarabanao ihany koa pasteur Sylvestre Andrianjafiramamy. Tsy aivinao antsika piaino fa izy no talen'ny Ivo Toerana, fampelezam-boky Adventista na ny ABC. Eto am-pandehoana dia manolotra ny arabo antsika rehetra ary mirary fahasalamana sahady. Eny ary pasteur, efa liana dia liana ny piaino antsika. Inona no boky tsara ho ampahafantarina azy ireo? Ny boky hojerentsika androany dia mikasika ny fomba hiatrehana sy azo lazaina mihitsy hoe hisorohana ny aretina ho mamiadana. Ny mpanoratra moa dia havanana amin'ny ny anatra manokana sy mahafantatra mikasika aretina ho mamiadana izay. Boky miresaka mahakasika ny ho mamiadana sy ny fisorohana azy. Tena tsara tokoa zany. Misy antony manokana ve tompoko no nisafidianana ny boky ho an'ny mpiaino? Samy resy lahatra isika indrindra eto amin'ny nositsika dia tena mirongatra be ny aretina ho mamiadana. Eo no ny antony maro samihafa. Fa tiako tsivana aminao ihany koa ny hoe inona ny antony mahatonga ny ho mamiadana amin'izao fotoana izao. Ny folo isan-jatony dia avy amin'ny tarazona hoe zavatra ny fandimby tany amin'ireo taranaka teo aloha fa ny 70 isan-jatony dia antony hafa. Tiana ambara amin'izay dia ny hoe aoka tsy hovariana zany tsika izay manaraka ny fandaharana ny hoe mety tsy ho tratra fa irarena moa tsy ho tratra fa misoroka sy mitandrina ny mety. 50 isan-jato avy amin'ny sakafo, 30 isan-jato avy amin'ny paraky sy ny sigara, 20 isan-jato amin'ny antsoina hoe lanja mihoatra ny tokony ho izy, ary ny sisa dia ny alcool, zany hoe ilay 70 isan-jato zany ny tokony atonga antsika tsy hovariana fa dia hitandrina sy ny sisa. Antony 80 mahatonga ny homamiadina amin'ny olona anankiray. Inisan'izany ny raritsaina, reny asa saina mitarazoka be reny zany anambara teo ny alcool sy ny paraky, ny sy ny sisa rehetra tsy fampitoromaso. Mety gagitsika hoe ny tsy fampitoromaso dia mety hitarika amin'izay antsoina hoe fahatongava ny aretina ho mamiadana izay. Ya, dia mahakasikasika n'inona moa zany tompoko no voarakitra ao anatin'ity boky izay miresaka momba ny ho mamiadana ity? Anatin'ilay boky cancer, boky vaovao izy io vao tsela ny tonga teto amin'ny nositsika, dia misy fomba maro samihafa hisorohana ary hiatrehana azy. Dia ny zavatra mahafinaritra n'ilay boky dia ny hoe asehony hoe zao ny fisehony. Ohatra zany zao ny ho mamiadany vavony zany tao dia hoe reto ny zavatra mitranga. Efa tratran'izay anao no mamiadany nono, no mamiadany aty sy ny sisa. Zay zany tombontsoa lehibe aminy hoe mbola amin'ilay tsoina hoe mbola azo fehezina ilay aretina dia asehony zany ny fisehony. Rehefa misy reto famantarany reto zao zany tokony atao, ary misy torohevitra hoe zao ny tao, zao ny tsy atao, zao ny fomba hitondranao azy. Misy aretina maro samihafa azontsika atao zany ny manaraka mampiasa le boky dia misoroka, satria ireo aretina zay mety mifandringotra amin'izay ho mamiadana izay dia ao avokoa. Ka dia anjarantsika ny hoe eto zany no fisorohana tokony atao. Zavatra mahafinaritra koa dia ny hoe akoatran'ilay hoe torohevitra ara-pahasalamana, akoatran'ilay hoe inona no hamantarana fa misy ilay aretina,
dia misy fomba fandrahoan-tsakafo misoroka ny mamiadana ao anatin'ilay boky. Misy hoe raha isoroka amin'ny lalan'ny ranom-boankazo dia reto, isoroka amin'ny lalany antsoina hoe sakafo hohanina dia ireto, ary hatramin'ny antsoina hoe ren'ilay tsindry-tsakafo reny dia aseny hoe reto ny tsindry-tsakafo misoroka amin'ny aretina homamiadana. Eny ary ety ampamaraparanana ny resadresaka ary pasteur, misy afatra tiana ampitaina ho an'ny mpiaino antsika ve? Mirary soa atsika ary voatonga ty boky ty de fa besaka ny nanjifa azy ary besaka nefa mitady. Io dia mbola miteny frantsay aloha amintsika miteny zao, kanefa mahafinaritra de hoe azo atao ny efa manaraka azy na de hoe amin'ny sary sy ny sisa, fa de tsisy olana zany izay everinao fa ateraka izay antsoina hoe fiteny vahiny izay. Ateto ampamarana de mirary fahasalamanao atsika rehetra mba ho lavitra zany aretiny zany tsika, ary mirary antsoina hoe fiadanana ho antsika rehetra. Miara resy lahatra aminay angambe ianao mpiaino, fa boky tsara ho fantatra sy tsara hananany ankonana tokoa ity boky Cancer ity. Koa misy fanazavana fanampy mahakasika amin'ny boky tianao ho fantatra na fanontaniana manitikitika anao, dia azonao atao ny manatona mivantana ny fitoerana fampelezam-boky Adventiste na ABC ao Soamanandrariny Antananarivo amin'ny lalam-pirenena faharoa, na ihany koa miantso ny laharana 034 10 635 64 034 10 635 64. Atreo indray ary ny fiarahana androany mankasitraka anao manaraka ny fandaharana tsara ho fantatra. Zoanitra Srilano ny farimbona na totosa izany, veloma finahitra tompoko. Antoko-pihira ny obo farany. Ho anao izay mikarotsava-tsoa, efa laminy izao fiainana izao, milokivy sy hoketraka tokoa, tsy mahity izay izoranatra izao. Ho anao izay mikatsaka ny soa, tena azo antoka fa tsy olo, sasamiandry ny masoandronao ety, tsy mahita iantefanatra n'izao. Andramore Jesosy, izy amonjy anao tokotoko, anome anao fiainana, zay maharitra mandrakiza. Radio AWR, lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Ho anao izay miaritra tokoa, erisetran'izao fiainana izao, efa trotraka sy kivy ao am-po, tsy mahita izay mba mikirana. Ho anao mitady mpiaro tena soa, azo antoka sy marina tokoa, sasamiandry izay amonjy anao ety, miandrandra ny ely ambony ely. Andramore Jesosy, izy amonjy anao tokotoko, anome anao fiainana,
awr manolotra hoanao feon'ny fono tena faly mianabanao indray ry-pianao zaina izay manaraka ity fandarana totry ny radio adventiste maneran-tany ity mirary anao ahita soa mpanarahana izany eo amin'ny lafiny teknika ny namana samma mpanolotra Yolande Ratsurmana. Mino aho fa efa enona matetika ny fitenena manao hoe aza mamaly ratsy ny ratsy. Ary indraindray aza dia tenitenenina foana izany fa tsy fantatra izay tena dikany. Avy ao amin'ny Baiboly izany ary mialohan'ny nokaafina ny tenin'Andriamanitra dia manasanao ahy iara-mivavaka amiko. Rirainay tsara indrindra ny an-danitro, velom-pisaorana anao ny fonay anio, tratro fotoana izao, raha nidalina ny teninao izahay, dia fenoy fahendrena, fenoy fahalalana, mba hahazoanay mahatakatra izany. Fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Andeha irantsika mamaky ao amin'ny testamenta vaovao, ao amin'ny Romanina 12:7. Romanina 12:7. Aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza, miomana anao izay mamendrika eo imason'ny olona rehetra. Inona moa ny dikan'ity hoe aza mamaly ratsy? Fa inona ny ratsy resahana eto? Ny ratsy dia izay mifanohitra amin'ny tsara, ohatra ny olana, ny fahoriana, ny etraketraka, ny opa. Tsy miresaka olona eto, fa resaka ratsy fotsiny ihany. Ka na dia olona fantatra aza no manao ratsy, dia tsy ala olana mihitsy ny mamaly azy arak'izany. Satria ny fanaovana ny ratsy dia miteraka fahoriana. Ohatra anankiray, raha misy mampijaly na mamono olona, ka mamaly arak'izay ny eo ankilany, dia tsy mety hijanona fa dia mitohy hatrany ary faty mihitsy ara-ny hafarana. Tsy ny apôstôly Paoly ihany, fa i Petera koa, ao amin'ny Petera 1:7 dia milaza fa tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana. Ao amin'ny Petera ihany, Petera 1:2 rehefa miresaka an' Jesosy Petera dia izao nolazainy: raha notevatevaina izy dia tsy mba nanevateva, raha nijaly dia tsy nandrahona, fa nanolotra ny tenany ho amin'ny mpitsara marina. Tsy tokony atao mihitsy izany ny mamaly ratsy, mila mahay mifetena, mandefitra ary manaja ny hafa, na dia efa tevatevaina sy ampijaliana aza. Fa ahoana hoy ny toy ny vakiteny ao amin'ilay vakiteny fototra ny angatsika teny am-boalohany ao amin'ny Romanina 12:7 izany ny 15. Romanina 12:15. Raha azo atao dia ataovy izay hihavanana amin'ny olona rehetra. Eny tokoa manimba fihavanana ny mamaly valy. Eo amin'ny 9:7 manantitrantitra i Paoly manao hoe: ry malala, aza mamaly ratsy, fa omeo lalana ny fahatezerana, fa voasoratra hoe ay ny famaliana, izaho no hamaly ho Jehovah. Io tenin'ny Paoly io dia voalaza ao amin'ny Deutéronomie 2:7. Matetika koa nge ny fahatezerana no mitarika ny olona hamaly ary anaonao foany. Tokony ho tony fa tsy tezitra vao mandray fanapahan-kevitra, fa raha mbola tezitra dia aleo misitaka kely aloha. Ao amin'ny Obolana 2:20. Obolana 2:20 manao hoe: aza manao hoe hamaly ny ratsy nataony aho, fa andraso Jehovah, fa izy no hamonjy anao. Toizana ihany ny vakiteny ao amin'ny Jeremia 2:15-9. Jeremia 2:15-9. Koa izao no lazain'i Jehovah: indro isolovavanao amin'ny adinao aho, ary anao famaliana ho anao. Efa manana mpisolovava sy mpamaly izany isika, ka tsy tokony hisoka-bava akory rehefa misy manisy ratsy. Dia verenantsika ihany ao amin'ny Petera 2:7 indray. Petera 2:7 indray.
kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toerany fahamarinana. Izay ny tena marina, izay ny fanantenana tsara ho antsika, lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Fa eto aloha dia azo lazaina fa tsy misy fahamarinana tanteraka ary dia matetika ny ratsy no manjaka. Ka inona ary no tokony atao manoloana ny faratsian' izao tontolo izao? Ny torohevitra voalohany izay omen'ny apôstôly Paoly dia raha misy manisy ratsy ianao, indrindra tsy mamaly ratsy araka ny vaky teny teo fa manao soa. Romanina 12:20. Romanina 12:20 zao ny vaky ny teny. Aza mety ho resin'ny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Amafisin'ny Petera zany. Petera 1:3-7 farany, miraisa saina ianareo, mifankatiava tahaka ny mpiralahy, mamindra fo, manetra tena, tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana, fa aoka hisaotra kosa, satria ho amin'izany no niantsona anareo mba handova fitahiana. Ilay hoe misaotra tsy hoe faly na makasitraka ny ratsy, fa mamela ny fahatsoany, ary misy ho azo atao dia atao, fa mahatsara fihavanana izany. Ankoatry ny fanaova-tsoa dia tokony tiana ihany koa ny fahavalo na izay olona manisy ratsy. Ary didina petraka Jesosy izany, voasoratra ao Matthieu 5:5, Matthieu 5:7 ka hatramin'ny 7. Matthieu 5:5 manomboka amin'ny 7. Efa renareo fa voalaza hoe tsy havany namanao ary mankala ny fahavalonao. Fa izao kosa milaza aminareo hoe tsy havany fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Ary tsy magaky Paoly raha namerina izay voalaza ao amin'ny obolana ao amin'ny Romanina 12:20 ilay vakitsika teo ihany. Teny avy ao amin'ny obolana 5:20 ka manomboka amin'ny 9:20 no averiny hoe raha noana ny fahavalonao omeo haniny izy, raha mangetahety izy omeo rano hosotrony, fa raha manao izany ianao dia anambatra vainafo eo an-dohany ary Jehova no hamaly soa anao. Fa inona moa ny dikan'ilay hoe manambatra vainafo eo an-dohany? Ny vainafo dia natao andrahoana sakafo, mitondra fanana, mandoro ny fanatitra ary koa ampiasaina amin'ny fanefena vy. Ilay vainafo eo amin'ny loha dia mamay tokoa, ary raha mamaly soa ny fahavalo ianao dia mafy aminy kokoa iny, satria homenatra izy ary anenina amin'ny ratsy nataony, satria ho fantany fa nanao ratsy tamin'ny olona tsara izy. Itorohevitra anankiray izay omen'ny apôstôly Paoly koa ao amin'ny Romanina 12:20 dia ny hoe raha azo atao dia ataovy izay hivananareo amin'ny olona rehetra. Ilay fitenenana hoe raha azo atao dia midika fa indraindray tsy afa-manoatra isika, satria rehefa tsy mety ny ankilany dia tsy afa-manoatra ny tena, fa raha azo atao dia atao izay hivanana amin'ny olona rehetra. Ahoy Jesosy, Matthieu 5:7, Matthieu 5:7, sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Tantara anankiray no tiako hamaranana izao fandarana izao. Mangatsiaka tokoa ny Kanada rehefa rinona ny andro. Anika mifindramonina ny vorona. Anisan'izany ity vorokely anankiray. Rehefa nanidina any an-tsimo izy mba hitady hafanana, dia tonga teo amin'ny toerana iray izay tsy fantany loatra, haitra nomby izy ity. Vao tafiditra tao izy dia nanainga ny rambony ilay omby, ary feno tainomby ilay vorokely. Loza ho izy, sady arivariva tia tanin'olona no mangatsiaka no feno tainomby ny tenako. Marikiko ihany izy. Akory nefa ny hafaliany fa niteraka hafanana ho azy ilay tainomby ka azoazo indray ny ainy. Dia nira sy ny tsiotsioka ilay vorokely. Dia rehefa nira sy ny tsiotsioka izy dia hita ny saka anankiray. Dia nanatona ilay saka ka
nylelaka ny maloto tamin'ny volon'ilay vorokely. Dia faly ery ilay vorokely fa madio izy ary afaka ilay tainombo mipetapetaka taminy. Fa rehefa nadio nefa ilay vorokely dia narapaka ilay saka avy hatrany nohaniny toy ny tsy teo. Lesona telo no asoana avy amin'ity tantara ity. Tsy izay mandoto na manao ratsy ianao dia fahavalinao avokoa. Ary tsy izay manadio na manampy ianao na manisoanao dia namanao avokoa. Ka raha misy mandoto na manao ratsy ianao dia aza mamaly azy akory. Fa hoy ny Baiboly, raha azo atao dia ataovy izay iavananareo amin'ny olona rehetra. Amen. Rainay be fitiavano, ianao no nahary anay, ianao ny mpisolo vava rehefa misy manjo anay, ary ianao ny mpanavitra anay. Fenohy fitiavana avy aminao izahay, mba izanay miavana amin'ny olona rehetra, tsy mamaly ratsy fa manao soa kosa. Fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Groupe Franca. AWR. Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70.
radio feony fanantenana. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. Mankasitraka ny fiarahanao aminay amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Araka ny efa fantatsika dia maro ireo olana sedraina rehefa tafiditra ao an-tokantrano. Tsy natao sakana tsy hidirana amin'izany anefa ny olana, fa fiaikana daholo ireny. Araka ny efa ny fampiresantsika tany aloha tany mantsy, dia tsy maintsy ho tonga ny tsy fifanarahana ao an-tokantrano ao indraindray. Izany moa dia noho ny fahasamihafana isan-karazany. Anio anefa dia tiana hisintomina kely ny eritreritra ao, andinika ireto zava-boary ireto mba hampahery anao raha sendra tonga izany fotoana ny olana izany. Hitanao ny voankazo, ny akondro ohatra, tsy maintsy voasana ary esorina ny odiny mba ahafahantsika mihinana ny nofony mamy. Dia toy izany ihany koa, tsy maintsy voaboasana ny anton'ireny tsy fifanarahana ireny ka hioarana ny adiady mba hanesorana azy tsy hitranga intsony. Rehefa izany dia ho tonga ny fankafizana ny hamamy ny fankatiavana. Hitanao ihany koa moa ny raozy, toy ireo tsilony izay miranirany eo amin'ny tahony, ny fifandonana ao tokantrano. Nefa inona moa ny fiafaran'ilay tahony? Voninkazo tsara tarehy sy manopofona izay andrandraina sy ankafizin'ny olona rehetra. Efa mba nandinika ny biby antsoina hoe fanday ihany koa ve ianao? Mampatahotra ao. Indraindray mampatahotra toa azy ireny ihany koa ny fiaina-tokantrano. Nefa inona moa ny hafaran'ireny fanday ireny? Moa ve tsy miova ho lolo kanto mahafinaritra? Aza mijanona eo amin'ny mahafanday ary, fa ny ahatratraranao ny lolo no hevero. Maro dia maro ny lesona miafina ao amin'io zava-boary io, ary inona fa napetraky ny mpahary izany mba ho saintsainina. Misy 3 izy ireo aroso anao manokana satria azo akana fianarana ho an'ny fiaina-tokantrano. Raha jerentsika ny tanana ny tanalaho isika, dia manao izay ampifanaraka ny lokony amin'izay toerana misy azy izy. Ianao ihany koa afaka hanao toy izany, izany hoe tsy ny hafa ny terenao iova, fa ny tenanao no ovao. Ny toetranao no hatsarao mba hampirindra ny fiainanao amin'izay manodidina anao, dia ny ankohonanao izany, indrindra fa ny vadinao. Dia dinio ihany koa ny hala. Manana faharetana ny ala, manenina tranony ny tokantranony, isaky ny soparany sasany ireny tranony ireny. Ianao ihany koa afaka ny tady ny fomba rehetra andravonana ny ao an-tokantranonao, isaky ny mamely ny fahavalo. Dinio ihany koa ny voromailala. Ny voromailala dia manambady tokana mandra-pahafatiny. Ka ianao, inona fa tsy ambaka n'izany vorona madio sy mahatoky izany? Toy io hitondrany zava-boary hafatra mangina aminao io, no hibitsihany vatanao aminao ihany koa, raha mety miaino azy ianao. Jereo anie ny lohalika sy ny laferana. Jereo fa ny lohalika dia vasoka satria mienjandava, fa ny laferana kosa dia mandimandina aok'izany satria mahay milefitra. Dia mifandefera re mba ho mandina lalandava. Jereo ihany koa anie ny vava sy ny tanana. Raha may ny vava, safosafony ny tanana.
raha mainy tanana dia tsotsofo ny vava. Mahay zary mifanampitoa azy mba hampilamina ny tokantranonao. Fa amin'ny ohatra maro apetraky ny zavaboary dia ny omeny voninkazo tana masoandro no anisan'ny soa fianatra indrindra. Mitodika hatrany any amin'ny masoandro izy. Ary iza moa ny masoandronao? Ny mpanao salamo no mamaly izany. Arak'izay voasoratra ao amin'ny salamo 2:20 ny 9:120 manao hoe: masoandro sy ampinga Jehova Andriamanitra. Dia manahafa ary io voninkazo kanto io dia tsinona izany fa ny tana masoandro e? Mitodidy sy miato any amin'ilay masoandronao dia Jehova Andriamanitra ao. Amin'ny maha-masoandro azy dia anazava sy anafana ny dianao izy. Amin'ny maha-masoandro an'i Jehova dia amony ny otrika retim-pahotana ao aminao izy. Amboatra otrikaina ny toetra tsara ao aminao izy. Tsy masoandro fotsiny anefa Jehova fa ampinga ihany koa amin'ny mahampinga an'i Jehova dia hiaro anao izy amin'ny fakapanahy izay arosony devoly anao. Amin'ny mahampinga an'i Jehova dia hiaro anao izy amin'ny faharatsy toetra rehetra mitady hiraikitra aminao. Amin'ny mahampinga an'i Jehova dia hiaro anao amin'ny eritreritra maloto izay mitambolombolona ao an-tsainao ao izy. Azo antoka ny ampiadana ny tokantranonao raha tsy mitsahatra mitodika any amin'izany masoandro sy ampinga ny fiainanao izany ianao. Manantena ary izay fa na ianao izay vao hanorina tokantrano na ianao izay efa manambady dia samy nahazo sy nandray hafatra tandrifanao avy. Andahoanao vetivety indray izay ka tiana indrindra ny amela teny mamy mitondra fanantenana ho anao. Ka ny tsodrano no atolotra ianao. Ho anao zatovolahy vao eo am-pikarohana vady, hifanehatra amin'ilay taola-dihezanao ane ianao, dia ilay tena namboarin'ny Tompo hifanandrify aminao. Tsodrano anao zatovavy eo am-pendrasana izay hakanao, dia hifanena tsy ho ela amin'ilay lehilahy tena mifanentana aminao ane ianao, dia ilay vady tena avy amin'i Jehova. Ary ny tsodrano atolotra ho anao izay efa manambady kosa, dia hoeniky ny fahasambarana ny fiainanao, ary hitobahan'ny fanambinana araka ny ampanantenain'ny Baiboly diaima manao hoe: izay mahita vady mahita fahasambarana, sady mahazo fanambinana avy amin'ny Tompo izy. Ohabolana 7:20 andininy 2:20. Dia samy avy mahorina tokantrano madio sy mamerovero toy ny volomboasary. Namanao fanjana n'olotra izany anao teto, niaraka taminary misana ny lafin'ny teknika amin'ny manaraka indray ary. Heritage Singers. Lily of the valley, let your sweet aroma fill my life. Rose of Sharon, show me how to grow in beauty in God's sight. Fairest of 10,000, make me a reflection of your light. Oh, lovely light, day star, shine down on me. Let your love shine through me in the night.
show me things I've never seen before. Lord, I want to be a witness. You can take what's wrong and make it start shine down on me. Let your love shine through me in the night. Adventist World Radio, the voice of hope. Lord, I see a world that's dying, wounded by the master of deceit. Groping in the darkness, haunted by the years of past defeat. Then I see you standing near me, shining with compassion in your eyes. Oh, star shine down on me. Let your love shine through me in the night. Lead me, Lord, I'll follow. Anywhere you open up the door. Lord, I want to be a witness. You can take what's wrong and make it right. Oh, day star shine down on me. Let your love shine through me in the night. Jesus, shine down on me. Let your love shine through me in the night. Ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR Sampanateny Malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. AWR NLG. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Miara misaotra an'Andriamanitra isika rehem-piaino namana noho ny tombonandro mbola omeny azo antsika mandalina ny teniny. Ho farana antsika anio ny fandalinana ny amin'ny Abrahama, ilay lehilahy ny finoana. Asaina ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Andeha raha tsika mamerina indray aloha ilay andininy nataontsika tsenjery dia ny Hebreo 4:9. Hebreo 4:9. Finoana no nanekany Abrahama rehefa nantsoina hiaingakany amin'izay tany ho azy nolova ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Inona moa no antony fidianan'Andriamanitra olona na firenena manokana eto amin'ity izao tontolo izao ity? Mamaly izany ilay mpanoratra kristiana Ellen White ao amin'ny bokiny amin'ny teny anglisy mitondra ny lohateny hoe Reflecting Christ, takila 5:6. Hoy izy:
natao ho fitahiana ny fiangonan'i Kristy ary ny mambora ao aminy dia natao ho tahiana tahaka izay hitondrany fitahiana ho an'ny hafa. Mitanjon'Andriamanitra amin'ny fifidianana vahoaka iray alohan'izao tontolo izao dia tsy ny ananganany azy ireo zanakalahy sy zanakavavy fotsiny, fa mba ho amin'ny alalan'izy ireo no hanomezany ho an'izao tontolo izao ireo tombotsoan'ny fahazavan'Andriamanitra. Tsy ho sakaiza manokan'Andriamanitra ihany no nifidianany an'i Abrahama, fa ho mpizara ireo tombotsoa sarobidy sy manokana izay niriny tompo arotsaka amin'ny firenena rehetra. Natao ho fahazavana eo anivon'ny aizina raha-pitondran-tenan'ireo manodidina azy izy. Izao no toy ny tenin'ity mpanoratra ity: isaky ny mitahy ny zanany amin'ny fahazavana sy ny fahamarinan'Andriamanitra dia tsy nihazahoan'izy ireo ny fiainana mandrakizay fotsiny, fa mba hahatonga ireo manodidina azy koa handray fahazavana ra-panahy. Ianareo no fanasy ny tany, ary rehefa nanao ny zanany ho fanasy n'Andriamanitra dia tsy ho fitehirizana ny tenan'izy ireo fotsiny izany, fa mba hahatonga azy ireo ho fitaovana hitehirizana ny hafa koa. Moa ve ianao mamirapiratra tahaka ny vato velona eo amin'ny tranon'Andriamanitra? Tsy manana ilay tena fivavahana marina isika raha tsy manana hery-miasa mangina eo amintsika ao amin'ny raharaha rehetra ataontsika izany. Tokony hanana toetra araka an'Andriamanitra izay tsy misaraka amin'ny asa ataontsika eo amin'ny fiainana isika. Tokony hananantsika eo am-po ny fahasoavan'i Kristy izay manova. Ilayntsika indrindra ny ampienany izaho ary ampitombo ny filanan'i Jesosy. Andeo singantsika mba ho saintsaina reto hevi-dehibe ny anarantsika atao amin'ny lesony reto. Lehilahy nahazo tso-drano avy tamin'Andriamanitra i Abrahama. Hoy ny Genesis 12:2: hitahy ianao tokoa ary ho fitahiana tokoa ianao. Inona moa no atao hoe fitahiana? Matetika no zavatra ny tany avy hatrany no tonga ao an-tsaina raha vao fitahiana no resahana. Mahafoaka ny zavatra rehetra nefa izany, indrindra ny ara-panahy izay fototry ny zavatsoa sy ny arena rehetra eto an-tany. Raha voaray tsara ny fitahiana dia manjary mitobaka amin'ny hafa. Izany ilay hoe manjary fitahiana ho an'ny hafa ilay voataha. Ny anarantsika fa tratry ny fahalemeny Abrahama izay lehilahy ny finoana ka nandainga. Milaza zany fa mety ho lavo na dia olona izay efa azo antsoina hoe sakaizan'Andriamanitra aza. Soa ihany fa niarina tamin'izany izy ka tafaverina teo amin'ny toerany amin'ny mahalehilahy ny finoana azy. Milaza Jesosy fa misy fifaliana lehibe any an-danitra rehefa misy mpanota iray mibebaka. Lioka 5:12. Andesika ivavaka ho famaranana izao fiarah-mianatra izao. Rainay izay any an-danitro, misaotra no ireo leson'ny finoana izay nomenao anay tamin'ny alalan'ny fanandraman'i Abrahama niaraka taminao. Resy lahatra koa izay fa anisan'ireo olona manokana izay nofidiana ho tahiana sy ho fitahiana ho an'ny hafa. Tehiriza ao amin'izany asa masina izany izay, ka mba ho tena fanasiny tany amin'izao andro farany izao. Fo azy eo amin'ny vahoakanao izany fanahy misionery izany eo am-piandrasanan'i Jesosy. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Mirary ny fitahian'ny tompo ho aminao ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikevy. Veloma tompoko. Tarika Ariela.
awr feon'ny fanantenana. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feo fanantenana.org.